nahoana moa ny tsy nampandrenesana ny manam-pahefana, nahoana moa hatramin'ny liste définitive ny liste ny mpandeha amin'ilay avion nisy connivence raha teo amin'ilay tany amin'ilay avion satria tsy nampandrenesina akory araky ny fomba lalàna fanao navoaka ny liste définitive hatramin'ny anarana moa ninina tsy ny tena anarana mahazatra lalao Ravalomanana fa de anarany mazava loatra fa anarany lalao Rakotony Rainy fa naninona ny tsy nitenenina ho lalao Rakotony Rainy hatramin'izay nahafantarana azy fa natao lalao ny fahatongavan'ny délégation tarihina Andriamatomamy Rakotoarivelo sy ireo mpomba isan-karazany de fa mazava fa nisy zavatra ninina namboarina tao efa fantatr'ireo melo fa zany rehetra zany dia mampiseho hoe ninina natao ity zavatra ity ary nisy connivence na firaisana tsokombakomba satria ilay fiaramanidina zay nomena baiko avy eo iverina dia nanao fanahiniana tsy nety niverina anaovana enquête zany rehetra zany namana Maurice Tsiavonana de mampiseho fa misy fanahiniana anakorontana ity raha ty am'izao fotoana zay tokony ilana fitandremana namana Maurice Tsiavonana, ilana fitandremana satria ny lista fitandremana satria ny zavatra kely tsy toinina fatatsika fa eo amin'ny fifandraisana rehetrarehetra na fifandraisana olona na raha-raha-mpanjakana ny zavatra kely dia mety teradozy amin'ny fotoana sasany. Zao situation iainantsika zao aloha de fa situation exceptionnelle satria crise ary eo amin'ny dingana farany matoa andao eo nany Seychelles misy fahasarotana ny raha ka de nikena nisina fifampidiniana situation exceptionnelle zay ary rehefa situation exceptionnelle araky ny fantatry ny rehetra misy mesure exceptionnelle ny mesure exceptionnelle voalohany indrindra de ny fitandremany tsirairay eo am'izay teneny eo am'izay ataony fa Andriamatoa Ravalomanana sy ny fianakaviany manokana ihany koa dia cas exceptionnel tsy mitovy amin'ny cas-n'Andriamatoa Ratsiraka, tsy mitovy amin'ny cas-n'Andriamatoa Zafy Albert, tsy mitovy amin'ny cas-n'Andriamatoa Pierrot Rajaonarivelo, Andriamatoa Tantely Andrenarivelo sy ny sisa cas exceptionnel Andriamatoa Ravalomanana sy ny momba azy rehetrarehetra ka mila fitandremana ihany koa ao anatin'izany tokony ilana fitandremana zany ary no miseho ny fetsika hafahafa tampokeo naninona ny tsy tamin'ny herinandro ambony, naninona ny tsy tamin'ny ray volana, maninona ny tsy miandro ray volana, maninona ny tsy afaka roa volana, fa maninona ny vao vita ny fiaonana ny apitso afaka pitsoniny dia misy zavatra ohatran'izy zany hoe vao niala tany Seychelles de hoe andao atao zao rangaha, andao alefindala aloha ianao modindala anaovana forcing de hitatsika eo de hafahafa ary de nisy araka ny filazantsika na connivence ny liste prévisionnelle avoaka 24 heures amelohan'le fandehanana tsy misy ny anarany Ramatoa Lalao Ravalomanana sy ny fianakaviany fa efa tonga ny vato vao misy liste avoaka ho any amin'ny service médical ao vao misy Lalao Rakotony Rainy tampoka sy laivinantony ary misy fihetsika hafahafa ho isika hatrany amin'le commandant de bord n'ilay avion ary zany rehetra zany namana Maurice Tsiavonana de midika fa ny zavatra rehefa atao ohatr' zany dia manimba zavatra amin'ny fotoana anatsarany zavatra ka eo no mahatonga tsika metram-panontaniana foana izy io tsy mahagaga eo amin'ny fomba fisainan'Andriamatoa Ravalomanana andaminany zavatra tsarotsika fa nametram-panontaniana ny olona tamin'ny vidianany avion 60 millions de dollars volam-bahoaka sy volam-panjakana zany 60 millions de dollars zany zony malagasy mahazo fanazavana amin'izay nampiasana ny volany avonavona no valiny zay izy olona manontany an'izany de olona mbola tsy pitaingina avion ngamby izy nantanina ny am'izay hoe fa maninona ianao ny maka an'le tany eo ambodota-penaka io fa maninona ny mangorona tany ohatran'io zaza mbola mitady tany hafa ao alaiky indray avonavona arrogance sy Ramatoa Lalao Ravalomanana no manana problema manokana na anananiza problema manokana fa ny kahan'Andriamatoa Ravalomanana sy ny fianakaviany sy ny fananany
sy ny momba azy rehetra tsarotsika fa Andriamatoratsiraka nisy problema tamin'ny vahoaka fa hatramin'ny fianakaviany de nisy olana tamin'ny taona 2001 sy 2002 ka de lasa exilé hatramin'ny fianakaviany ary tsisy afaka niverina ratsy efa niongana Andriamatora Valomanana nila fitandremana izany rehetra zany nahoana ary nokorotanina Valomanana izany zavatra zany mitady filaminana ve Andriamatora Valomanana naninona ny tsy niandry ny fitohizany dinika ary maninona ny tsy mijery zay masony vahoaka fa nisina gidragidra fifankahalana ary isina disadisa sy lonolony eo amin'ny samy malagasy namana Maurice Tsiavonana. Filaminana no katsahina tany Seychelles namana Pierre Holder ary filaminana no mbola eritreretana hoe andeha hiverina any Seychelles ary eo ampiandrasana an'izay fivoriana faharoa zay inona ho isika fa tsy maintsy hisy solution na dia afara amina sazy ary zany eo ampiandrasana an'izay ny vahoaka malagasy ny politika malagasy no misy provocation zay tsy fantatra izay antony anaovana azy satria samy olo dehibe na ny Sadek na ny mouvance Ravalomanana na ny mpitondra fanjakana am'izao fotoana zao inona no antony anaovana provocation andro vitsivitsy aorian'ny fionana voalohany ary andro vitsivitsy alohan'ny fionana faharoa zay de baraingo zay de fanontaniana mipetraka namana Pierre Holder ny akamaroan'ny olona moa dia te hiteny hoe satria te hanafoana n'ilay fionana faharoa isika mieritreritra fa ilay toe-tsain'Andriamatomarika Ravalomanana mihitsy no manana problema eo ampamahana olana araka izay nanambaratsika azy zay namana Pierre Holder satria mazava ny fanazavantsika teo raha ohatra ka nanaiky ny iaona tamikitsipota ao amin'ny intsy Andriamatomarika Ravalomanana efa ela be ny transition tapitra ary ny lamo Madagasikara fa no ilay fieritseretana ny tenany hoe afaka manao zay tiany ataony tsy manaraka lojika tsy manaraka ny lalana tokony izoran'ny raharaha fa dia mihevitena hatrany ka tonga amin'izao atsotsika zao hoe mampiasa ny vadiny amina resaka provocation satria tsy voalohany nampiasain'ny Andriamatomarika Ravalomanana ny vadiny tahaka zao namana Pierre Holder taditsika fa fanondrony zay no nampiasana Andriamatomarika Ravalomanana ny vadiny amin'ny letrezatra politika zany hoe amina provocation politika tahaka zao misy zao fantatsy Ramatoa aloha Ravalomanana tsara ny zavatra hitranga raha iverina eto Madagasikara izy fantany tsara ny zavatra hitranga amin'ny raha tonga ny vato izy fa asesika Andriamatomarika Ravalomanana atao sala amin'ireny mialatsiny kaka natao amin'ny fintana fanjonoana ireny dia ny vady no atao amin'izay toerana tsy tokony isy azy izay nde ho jerentsika namanana Pierre Holder inona ny zavatra hafahafa tao anatiny ity raharaha ity voalohany araka izay nanambaratsika azy zay tsy nisy filazana tamin'ny fomba ofisialy ary nany teo amin'ny Magroara de tsy nahafantatra akory ny fisiny Andriamatoa Mamirakotoary Velo sy ny mouvance Ravalomanana nahafantatra ny fisin'ilay voyage fa ny gazety n'Andriamatoa Mamirakotoary Velo ny plazany mikasika n'Andriamatomarika Ravalomanana amin'izay madinika indrindra hatramin'ny lehibe tsy niresaka an'ilay voyage zay aloha zany de fa afahantsika milaza fa natao akinafinafina ity ataotsika hoe voyage Ramatoa Lalao Ravalomanana ity ny Magro tsy nampahafantarina ny fanjakana tetezamita tsy nampahafantarina ny gazety n'Andriamatoa Mamirakotoary Velo rehetra zay mpanohana n'Andriamatomarika Ravalomanana tsy niresaka kanefa ny mpitarika ny mouvance Ravalomanana dia nitsena teny vato ny fianakaviana ny tena teny vato zany hoe nafantatra melo fa hoavy Ramatoa Lalao Ravalomanana fa ny zavatra faharoa namana Pierre Holder araka nefa nanazavantsika azy teo
mazava tsara ny lalàna mifeny fifamovoizana anapakapaka 4 ora alohany ny aingan'ny avion de efa tokony homena ny tompony andraikitra am'izany ny liste ny olona iondrana ao anaty avion. Ny lisitra voalohany araky nanazavany namana-pera Older azy teo tsy nisy ny anaran-dramatoa Lalao Ravalomanana, tsy nahitana ny ninona. Tonga ny avion nijanona teny Ivato, zay ny polisy vao mahita hoe to Lalao Ravalomanana ty, zay vao nampitady lista fandrony, tao vao nahitana lista anankiray zay tsy Lalao Ravalomanana fa Lalao Rakotondrainy. Rakotondrainy moa dia nom de jeune fille andramatoa Lalao Ravalomanana, zay araky nanambarany namana-pera Older azy teo tsy mbola nampiasainana tamina inona na inona ary tsy mbola nisy nahalala akory ngamba ny 99% ny malagasy hoe Lalao Rakotondrainy ny anarana nom de jeune fille andramatoa Lalao Ravalomanana. Fa naninany tsy natao Lalao Ravalomanana toy ny mahazatra. Reo fisehoan-javatra roa ireo namana-pera Older dia mampiseho amitsika fa tsy mazava ilay voyage. Ny fahatelo moa ara-politika dia ny fanazavantsika rehetra teo dia milaza fa raha ny lojika faran'izay tsotra indrindra na ho an'ny olona tsy mahay politika ary dia mahafantatra hoe tokony andry zay fivoriana faharoa ny mouvance Ravalomanana na Andriamatoa Marika Ravalomanana vao nanao fietsehana tahaka izao. Taditsika tsara namana-pera Older nisy teny nataony Andriamatoa Andry Rajoelina izy tonga teny Ivato nanao hoe tsy fotoana ny fampiderana hery intsony zao. Mazava tsara zay teny zay, tsy fotoana ny fampiderana hery démonstration de force intsony zao. Ka raha nanao démonstration de force Andriamatoa Marika Ravalomanana napiditra tsokosokana ny vadiny, voatery tsy maintsy manao démonstration de force ny ankilany mba iarovana an'ilay dinika mbola atao afaka andro vitsivitsy. Reo zavatra anankitelo reo namana-pera Older dia manamafy amitsika ary manamafy amin'ny mpiaino fa tsy lojika ny fahatongavany Lalao Ravalomanana omaliny namana-pera Older. Tsy misy olona namana Maurice Tsiavonana mihevitra fa andeha avion fiaramanidina normal, raha mihevitra fa normal ny fidiny ramatoa Lalao Ravalomanana ka tokony hody normal izy, tsy tokony misy olona, tsy tokony misy problème ny fidiny. Ka isy an'ireo mikimaky ny teny tanysaitsika teo hoe ialany ny fiaramanidina afa ny lista tonga ty efa nigadona efa ao anatin'ny aéroport zay vao mivoaka ny lista fa afa ndray misy anarana zay tsy prévu, tsy fantatra melofa nandeha amin'io fiaramanidina io. Tsy normal raha andeha fiaramanidina ny tenako ka andeha hovako ny anarako raha ohatra ka mihevitra fa zavatra tsy misy olana zany, tsisy manahirana. Fa indrindraindrindra namana Maurice Tsiavonana lay fietsika tsy mahalala na tiana na tsy tiana. Raha vanim-potoana normal zao iainantsika zao tsisy olana daholo zany rehetrarehetra zany, vanim-potoana normal. Raha tsy ao anatin'izao crise zao indrindra neka amity dingana farany zay elingelenina Andriamatoa Ravalomanana amin'ny fomba rehetra tsy atongavana any amin'le fifidianana. Ary izy ny nangataka fiaonana tamin'Andriamatoa Andry Rajoelina fa tsy Andriamatoa Andry Rajoelina ny nangataka taminy hoe ndao iaona. Izy ny nangataka. Dikan'izany misy olana momba azy ary matony ekena dia fantatra fa misy olana ka tsara raha dinina ihany koa. Ka am'izao vanim-potoana izao ohatra ny olona marary io, raha salama tsara ny olona anankiray azo nohanina zay tia nohanina rehetrarehetra. Fa tsy raha rehefa marary kosa ny olona iny, misy zavatra tsy azo nohanina tsony fa tsy maintsy tandremana, misy zavatra fanaony tsy azo ny atao tsony, tsy le zavatra fanaony ny ratsy
tsy le zavatra fihinany no ratsy fa ny fahasalamany tsy mety ka de tsy azony hoanina reny zavatra fihinany, tsy azony ataony zavatra fanaony toy izay ny zavatra mitranga. Raha matola lalaora valomanana mety tsy misy problema raha mivanimpotoana hafa, fa izao vanimpotoana zao zay zavatra kely foana namana Maurice Tsiavona no niteraka ny krizy taty sy taroa, zavatra kely foana no niteraka fahafatesan'olona, zavatra kely foana no niteraka korontana fifamonon'olona mihitsy azy, zavatra kely foana dia mety hitera-doza ny zavatra mitranga eo amina firenena anankiray, ary zay no mahatonga ny olona hitandrina. Tsy fomba atsika ny professeur Zafelbert akory, fa ny professeur Zafelbert naongana nieka nalahelo na tiana na tsy tiana, fa hitatsika nanao provocation ve ny professeur Zafelbert. Toy zany Andriamatoa Ratsiraka sy Ramatoa vadiny sy Ramatoa Selinina Ratsiraka rehefa nisy exilé tany an-dafy tany, Andriamatoa Didier Ratsiraka sy ny fianakaviany tamy 2002 efa enitsika ve hoe nanao forsinina. Ramatoa Selinina Ratsiraka ody teto nisy fianakaviany nodimandry tokony mba natrehany fandevenana azy, nisy zavatra isan-karazany tranga tamy fianakaviany fa tsy eny hoe io ka nanova hoe Seline Velonjara tampoka tsy fantatra tsy any anaty lista akory de efa eny vato vao anaty lista de io fa lasa Seline Velonjara. Tsy nisy an'izany eno, tsy nisy hoe Ramatoa Sophie Ratsiraka de io fa tonga tampoka nanao forsinina teny vato fa dia nipirina tany aloha rehefa Andriamatoa Xavier Ratsiraka tsy enitsika vao tamin'ny herintaona vao mba tonga nody teto Madagasikara efa 2009 hoary izy no afaka nody, fa 2011 izy vao nody na 2012 akory ary, satria ny zavatra kely mety animba zavatra amin'ny fotoana exceptionnel ho isika. Soroana ny zavatra manimba zavatra, atao ny zavatra mety anatsara zavatra, zay ihany ny vahaolana amin'ny zavatra ohatranytony. Fa ny zavatra goavana de misy vahoaka malagasy antapitrisany, mila miala ao anaty krizy, zay no important, zay ny zavatra goavana indrindra. Goavana noho ny fahatongavany Ramatoa Lalao Ravalomanana, priorité noho ny fahatongavany Ramatoa Lalao Ravalomanana, priorité no Ramatoa Lalao Ravalomanana, priorité no ny zanak'Andriamatoa Ravalomanana, priorité no ny zavatra hafa rehetrarehetra. Ary zany ny tsapan'ny olona rehetrarehetra mba mandinika tsara, mba mitandrina tsara, mba nitandrina tsara Andriamatoa Ratsiraka sy ny vady aman-janany, mba nitandrina tsara ny professeur Zafelbert sy ny vady aman-janany, fa afaka nanao zavatra hafa izy raha ny fahasorenany tamy vanimpotoana sasatsasany jerena, fa de nitandrina satria ary io hitatsika amin'ny fiainan'ny isam-batan'olona tandremana fa na ny fomba fijery aza ndraindray mety hiteraka an'ilay tonga am'le hoe tsy mifandevy maty, hoe zany avonavon-dranona zany fijery ny anina amiko, fijery ny aninahako teny ananina, tsy mifampiaraba amin'intsony aho, fa zay fijery fotsiny io ary hatrany amin'ny diplomasia na amin'ny fifandraisana isam-batan'olona ka hatrany amin'ny fifandraisana firenena, dia tandremana ny fiatsika madinika indrindra fa mitera-doza eo amin'ny fifandraisana. Dikan'izany ny fifandraisana Andriamatoa Ravalomanana tamin'ny vahoaka malagasy efa problème hatrany am-boalohany. Problème ny fifandraisan'ny fianakaviana Ravalomanana tamin'ny vahoaka malagasy, problème ny fananana ny fianakaviana Ravalomanana sy ny vahoaka malagasy, problème nampiaiky hoe tena niraisiny ty fianakaviany ty ho azy manokana ny fananany reto vahoaka malagasy reto. Problème zany ny fifandraisan'ny fianakaviana io amin'ny vahoaka malagasy. Ny apitso ny fidina avy any Seychelles de anaovana fiatsika ohatran'io tsy mandeha ho azy zany, fa misy fanahaniana, zay fanahaniana zay no mampalahelo sy mahatorakovitra am'ty fiatsika Andriamatoa Ravalomanana ty manoloana ny vahoaka malagasy namana Maurice Tsiavona.
tsy cinéma na manapira older, tsy sarimietsika ny fiainam-pirenena, tsy fanaovana coup d'éclat ny fiainam-pirenena, ary tsy fisehoana ataontsika hoe en spectacle sala amin'izao ataon'ny mouvance ara-valomana zao ny fiainam-pirenena. Efa nanao cinéma maromaro, efa nanao sarimietsika maromaro Andriamatomarika Ravalomanana, ny fianakaviany, ny zanany, ny mpanao politikany, ny ministra ao anatin'ny gouvernement Tamarika Ravalomanana dia manao cinéma isan'andro. Ny cinéma nataon'Andriamatoa Rakotoarivelo teny Avoloha indray fety ny arabana ny Filohandry Rajoelina mivady. Ny cinéma nataon'ny mouvance Ravalomanana eo amin'izay nambaratsika hoe tsy fandoavana etra tany Andranomanilatra. Ny cinéma izay nataon'Andriamatoa Marika Ravalomanana raha saika hiazo an'i Madagasikara, ny vadiny raha saika hiazo an'i Madagasikara. Reny rehetra ireny na manapira older dia ahafahantsika milaza hoe Andriamatoa Ravalomanana dia be cinéma, be sarimihetsika. Taditsika tsara ny cinéma zay nataony mikasika ny tondrany mercenaire. Any anaty film no ahitana an'izany na manapira older. Any anaty film no ahitana mercenaire. Ny tifitra vararaka natao teo amin'ny lapan'Ambotsiroatra ny 7 febroary ny atrehana ny vahoaka ny tolona. Tifitra vararaka any anaty sarimihetsika no ahitana an'izany amin'ny ankapobeny rehefa misy olona tsy mitondra fitaovam-piadiana. Ny zanatsika sosoritana na manapira older amin'izao atoandro zao dia ny hoe tahaka izay nataon'Andriamatoa Marika Ravalomanana rehetra, ny sarimihetsika nataony rehetra, ny coup d'éclat nataony rehetra, ny nampiasain'ny vadiny, nampiasain'ny zanany, dia tsy nahafoana ny fiainam-pirenena izotra, ary tsy nahafoana izay mety tokony ho natao. Ka raha mieritreritra Andriamatoa Marika Ravalomanana na manapira older fa isaboteny fionana foanindrony izao fihetsiketsehana nataony zao, sika kosa mino fa tsy afoana an'izany fionany zany izao fihetsika ataony zao. Tetika maizina anamaizinana ny endriky ny fanjakana Andry Rajoelina ve. Zay nambaratsika hatrany amboalohany hoe tsy zazakely ny vahoaka, tsy zazakely ny sadeka, tsy zazakely ny mpanao politika. Mety hisy ikikika, mety hisy orakoraka, fa samy mahafantatra hoe surenchère politika fanakorontanana zao zava-misy izao. Mampalahelo ny fampiasan'ny vadiny amin'ny resaka politika tahaka zao. Mampalahelo ny fanaovana takalonaina ny vadiny, takalo politika ny vadiny amin'ny adivitra politika sahala amin'izao. Ary ny zavatra tena mampalahelo indrindra dia ny fiezahana anakorotana ny dinika efa mitoy ny dinika. Isika tsy mba anisan'ilay ny tenina manapira older hoe tapaka ny dinika na tsy naomby ny dinika, fa amintsika mitoy ny dinika. Fomba ny zavatra efa noazavaitsika maharitra teto ny fanaovana négociation politika. Indraindray misy fiatona fitadiavana maromaritra iraisana, ohatra résolution anafaizana ny Syrie. Indraindray misy fiatona intelo na inefatra vao matafavoaka, fa tsy midika izany hoe tsy naomby ny dinika teo anivony ny filankevim-pilamina ny firenena mikambana.